atramosomaly eto amin'ny pejy Andramka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasy ny vamalana no anona amintsika amin'izao fotoanana izao dia faly be indray ny tenako miarabanao tonga soma tsara eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha no fandarana Andramka izaho ny Aky Radio ary mpikambana ato anatin'ny groupe izay mahareza. Dia ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahireto antsika amin'ity androany ity raha latsana am-pavamalala. Raha androany nao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra mihitsy akory nahatongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Resy lahatra amin'izany ka dia teny aminao hoe tonga soa ary aza mbona vadika raha sendra mba tafaklika izao fandarana izao anao dia aza vadika fa mianoy aloha izay mety feo an'Andriamanitra tonga amin'ny alalan'ity fandarana ity fa mety kion-dalana novan'ny fiainanao zany mety fehezanteny indray ampitsambadika ny fiainanao ka dia tahiny tompontsika rehetra tonga soa. Arabaina koa moa rehetra izay fampankety fa rehefa tsika fampiarahaba ihany rehefa orinan'ny tsodrano fa andao aloha tsika hivavaka, andao tsika metraka ny fotoana eo am-pirantan'Andriamanitra dia andao ampandrosotsika ny anabavintsika Monika, razana Monika. Izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Dia ny tompo ary nambavy Monika anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo antsika rehetra izay mpanaraka vavaka fiambenana dia mbola hiara-vavaka antsika metrarana ny fotoana eo am-pirantan'Andriamanitra. Sotranao zay Jesosy satria mbola neo ny fahasoavana sy ny fitiavanao anay natozao anay. Sotranao zay satria nitantara sy niaro anay ianao nandritra ny tontolo andro iny nahitratry izao alina zao. Fantatra efa tsirinay Jesosy malalina tanjaka efa fahasoavana avy aminao zany. Dia isaoranay ny anaranao avokoa ny zavatra rehetra izay nahatonga teo amin'ny fiainanay sy ny angoronanay ny fiarovanao sy ny fitantananao anay. Dia nivoaka ity trano ity zay Jesosy ny malalina dia nanao ny asa mandrarahanay dia niaro anay teny ianao ary tonga ny hariva dia tafaverina sy mantsara anatin'ny tokantrano zay dia noho ny fahasoavanao zany rehetra zany. Dia ankehitriny Andriamanitra dia metrika izao fotoana zao vavaka fiambinana zao eo am-pirantananao. Mangataka aminao zay Jesosy malala ny famindramponao anarano anay tsirairay avy ny mamela anay amin'ny tsy fahatanterahanay sy ny ray fahotana izay mety nampalahelo ny fananao masina izay nataonay na izay ny hitany masonay na izay ny tenany vavanay na izay nalehan'ny tongotray na izay ny resin'ny tananay. Andriamanitra mamindrafo aminay raha koa fa raha ny zanaka nalahy tompona izay Jesosy mba hadio ary mba ho hafa-keloko izay. Sambatra tokoa ny izay voavelaheloko izy nitenao dia ho sambatra izay Jehovahandriamanitra, dia ho sambatra izay Jesosy dia petrika am-pirantananao mpanomponao izay tonga teny eto. Ao ny toroteny avo pastera Melabelatra eny vavaka firenena koa Jehova
dia hipetraka am-piantananao ireo raha koa famboranao ireo Jesosy ary ombao amin'ny sandrinao mahery io tsy tenin'izy ireo Jesosy izay tian'izy ireo fa aoka ny fananao masina ny endry ny vavan'izy ireo Jehova dia izay mpiainy koa Andriamanitra tsy tonga mpiainy mpanadina fa amboariny fonay dia mba ho tonga mpiaino mpakatoan'ny teninao zay dia mba ho faly anao an-danitra Jesosy mijery anay satria mankatoa anao zahay dia voninahitra anay Jesosy atolotra ianao amin'izany rehetra izany marina zavatra tiako ilazaina fa kely ny fahalalako no mahalala ny anaty fonay mety tsy misy salama tonga eto no Andriamanitra anay hijery an'izany manokana dia voninahitra sy ny leranay atolotra ianao hatrizay ho mandrakizay sotra anao zay Jesosy Alleluia Amen. Alleluia. Mankasitraka andrinanao ary nambavy razanamolika tanatin'izay vavaka mamy be any izay noentinao izay. Dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ane hamaly fitianao dia mitombo-ositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranambavy Monika. Alleluia. Raisoary tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Iny tsodrantsika androany eo amin'ny Jeremia, bokin'ny Jeremia toko faharoa amby telopolo, andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faha-raika amby efapolo lavalava. Zay mandray naoty, halleluia. Dia raiso mihitsy hoe tena ho anao mihitsy io androany fa tsy tonga fotsiny eto ianao fa sady nitarihana eto ianao nomena teny mamy ianao dia ho antsika tsirairay avy izay tonga eto ty tsodrano ity amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ko noho izany dia izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry n'Israely amin'ity tanàna ity izay ataonareo hoe atolotra ho an'ny mpanjakan'ny Babilôna amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana izy. Zao zany ny zanak'Israely dia efa nozomin'ny olona hoe io indray dia ho lasa ny atolotra tanàn'ny mpanjakan'ny Babilôna amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana io fa ony andininy fafito amby telopolo indro izy zany hoe io olona efa nitenenina io fa zao avy ny azo azy hoy Jehovah. Indro izy angoniko avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafoako ary ny fahavirirana be ary hoentiko amin'ity tany ity indray izy ka ataoko mandry fahizay. Ary izy oloko ary izao Andriamanina dia omeko foray sy lalàna iray izy mba atahorany lalandava azo azy sy ny zanany mandimby azy. Da ny fanekena mandrakizay aminy dia ny tsy hitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fahatarona dia nataoko ao ambony kosa mba tsy halany amiko. Eny ho faly aminy ka azo azy dia amboly azy amin'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Halleluia. Amen. Tsodrano Jeremia toko faharoa amby telopolo andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faha-raika amby efapolo izany dia raiso izany tsodrano izany Erika France, Hortensine Koweït, Mampionina France, Antany Maisaline Madagasikara, Yama Koweït, Itody Noeline France, Nasimi Madagasikara. Efa any Madagasikara zao mami tsy any Koweït tsony izy Alleluia. Ozy mami hoe afaka Alleluia. Marie-Gilda Koweït, Miller André Malala Allemagne, dia Hortensine Koweït. Ohatry nisy anniversaire zay androany raha tsy diso izy mbola tompony anniversaire atao amin'ny tsika atao rehefa sotsy nisy anniversaire atao raha tsy diso tsy nahita message mihitsy mantsy androany fa amin'ny groupe ohatra misy anniversaire izy zay raha afaka misy manoratra eo azafady fa ohatra ny tsy hitako tsony raha nisy azafady ohatra ny tsisy. Mirandre Malala Allemagne, Azazaka Patity France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, ranambavy mihaja, Côte Daniela Belgique, Razanso Sylvie Koweït, Bertsava Koweït,
Kadaka malala France, Angèle Pagès France, Marie-Jo États-Unis, Ingrid Andriansolo France, Tahindry Jesosy Sasany Apôstôly Madagasikara, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Angelina Diamant, Chine, artisanat de Madagascar, France, Ilana Miarnena, France, Tahindry Jesosy. Bersava Koweïty, anniversaire-ny Ingrid Rodriguez androany sa omaly izy omaly a fa tsisy fandarantsika ndao tsika mba irary soan'ny Ingrid Rodriguez, alleluia, fa anniversaire ny omaly de ndao mba irary soa azy tsika omaly kely izy omaly moa tsika tsy nisy fandarana fa tataotsaiko mihitsy hoe anniversaire toninandro be tonitaona be mihitsy mantsy izy zay, alleluia, fa tsy teneniko eto fa de arabaina Ingrid Rodriguez de fanatera amin'ny ankoranao de ho ela velona ane a ho tahin'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra. Tahindry Jesosy a sotrana hoe nampatsiahy zay daholo tonga soa daholo isika rehetra. Ino ary ny azonareo azontsika nomezam-boninahitra an'Andriamanitra androany, ino ny azontsika mbara amin'ity androany ity. Ny ady zao tsy salama kely zay aho omaly sy androany, omaly ny anniversaire-ny Aingonirina, ndao tsika mba irary soa azy re havana Aingonirina Rodriguez a Tahindry Jesosy. Tsirambaramelona France tonga soa ihany koa omaly sy androany a nalazolazo nalezolezo ohatrany tsy de avy niaina somary tsy de salama zay na gripa na inona de voninahitra n'Andriamanitra fa zao hitanareo zao a miramirana sy mandimandina tsara ny sitrahan'ny tanan'Andriamanitra, alleluia. Marina ty anahy Canada tonga soa de na tena ndaty tsy fahasalamana ary a de ohatrany tsy nisy nahita koa hoe sa hoe tsy salama de tsisy nirary soa hoe salama tsara mirary fahasalamana satria maninona mora sitrana, alleluia, tsara ny tompo. Ina ny azonao ambara androany, ina ny azonao lazaina, ndao anao mena fotoana afahanao mitsotra volombelona de fa hiritsika etiko irariana soanao hoe ole ira hoe malala eo masoka ange anao io hoe de mba tiako zany mba hilatsaka anatin'ny fonao mihitsy zany hoe malala eo mason'Andriamanitra, tsy ololom-paona ianao ary tsy hoe zaza adino na zazakamboty a na tsisy pia fa tena malala eo mason'Andriamanitra ianao. Ndao ianao tititsika de sady afaka manora fidronana volombelona sy firaritsoan'ny Ingrid Rodriguez nareo a de hiditra amin'ny toritentsika ao aorianan'izay. Mino finaritra daholo. Dia mana
Alleloia, tsara be ny ireny atolotranareo manokana mihitsy ny androany fa anisan'ny hira tena mba mahafinaritra izy manana toko-be zany ianao hoe tena mahalala an'Andriamanitra zany mory avana tsara inge zany. Alleloia. Raha mankefizona vavolombelona tsika tsy vakiako tsony ny firaritsoa anjaran'ny aingodina lojika mamaky firaritsoa anazy fa fijona vavolombelona no teneniko hoe marina ty anao hoe isao n'Andriamanitra ny tantana tontolo aniko sy mbola nahatonga eto indray. Tsara Jesosy tahiny tompoko lavolia ikeran-drena solo tonga sonareo hoerika hoe alleloia direct Jesosy mbola nanomezany tombonandro ny miakavy sady navany sy narovany ka mbola tafody ato an-trano. Alleloia. Nambinitsomakrinina ka hoe tonga soa ihany koa Kada Kamalala France ny anamainso Italie tonga soa daholo. Oui, ikodany hoe soa very le commentaire. Ikodany hoe alleluia misaotra Jesosy malala fa mbola nomeny tanjaka lalandava ary narovany hatrany no sady nomeny tombonandro fahavelomana fa tsara ny tompo dia voninahitra ho azy ihany. Alleluia. Amen. Oui, ikodany la. Oui, raha latojo hoe nitolo androko andrany dia isaorako an'i Jesosy fa nandeha toerana somary mahiginy zay za dia nisy lehilahy arabo zay nanantona azy nihodikodina teo amiko fa nisy tsisy olona mihitsy manko teo dia za koa nihainohira tamin'ny telefona dia avy eo latsaka tamiko ny fanamasinao hoe andana mody dia tonga dia lasa za dia rehefa avy teny andalana ohatsy za voalasany saiko hoe ary mety te hanendakanga manindry lahy fa tsy nahomy fa teo ny firaovan'i Jesosy. Alleloia. Tirainy Jesosy isaorako koa izy niaro sy nomba ny ankonako ary nanomesaka fizaza ho anay. Alleloia. Amen. Na i Jesosy anitra Clarisy Madagasikara, Rosemine France. Alleluia. Hoy na hoe alleluia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa misy entana maniko ato dia ny valizy asiana ilay izy anefa misy kadina dia tsy hitany lakile dia vaky ny saika ahoany ty Jesosy nakaiza ny lakile dia nafatra ihany ny entana natao anatiny misy kadina ray anefa efa misy lakile miaraka aminy dia hoy za hoe Jesosy ampio dia netiny vo tamin'ilay lakile iray le izy. Alleloia. Dia Jesosy fa afaka hidiana ilay valizy nafinaritra ny tontolo andro ilay menakavy kely misaotra azy dia teraina Jesosy voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Amen. Teraina Jesosy anjilina tena fa natratra fandalina nahita fahitapity maro. Amen. Tena tia zokito tokoa indrindra olona dia atolo taminokana ny zokitody iny sady zao zokitody misy ny tory teny amintsika eto androany
dia avy hatrany ary misaotra ireo ny joroavolombelona to dia ampiditsika avy hatrany zokitody itory tenin'andriamanitra dia avy eo miveryndretiny tena famirapiratra ny tenin'andriamanitra zokitody hamono fitenenana Makasitraka pastera name fitenenana zao izy menakavy dia zokitody no hitondra ny tenin'andriamanitra ho antsika rehetra ao amin'ny gropy 7 finoana. Jery avintsika ao amin'ny baibolitsika ao amin'ny fitomanina toko 9 andino 12 13 14 15 ary 12. Ny soramandry dia manao hoe ny amin'ny fitondrana alahelo sy ny fampiononana ataon'Andriamanitra. Araka mamaky arintsika ao amin'ny 12. Ny famindrapon'i Jehova no tsy nalandrikatsika fa tsy mitsahatra ny fiantrano. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny, fa na dia mampahory aza izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindrapony. Aleloia, amen. Endry izy menakavy raha nandray n'ity teny ity aho avy amin'ny Jehovahandriamanitra, avy amin'ny fanahy masina, dia fitadiavana ny famindrapon'i Jehova ho eo amintsika. Satria raha milaza izy ato dia matoa tsika mbola tonga eto amin'izao vavaka fiandenana izao dia misy ny famindrapon'i Jehova. Vao maraina tsika dia mahazo an'izany. Vao mifoy eo amin'ny fandrianatsika, mahazo an'ilay famindrapon'i Jehova. Satria lehibe sy masina Jehova ary marina. Dia omeny famindrapo isika na mpanota azy, na nanao ratsy ary, eny, tsy nalandritra antsika ny ota izay nataontsika, satria ho Jehova dia mamindra fo amintsika rehefa malama. Tsara tokoa Jehova, satria isika mitady an'i Jehova, fa ho an'ny olona izay tsy mitady an'i Jehova dia tsy ahita izany. Ary koa tsara izy satria tiany isika mitady azy, mila mitady an'i Jehova isika izy menakavy. Amin'izao fiainana hitantsika mahazo antsika izao, indrindra amin'izao mahazo firenentsika izao, hitanareo miariary, hitantsika miariary. Misy antony daholo ny zavatra rehetra fa mba hampisehoan'i Jehova ny voninahiny izao mahazo firenentsika izao, satria efa ela ihany isika rehetrarehetra mpivavaka no nivavaka ny firenentsika io, ka misaotra ny Jehova Andriamanitra tsika fa tena nivaliany ny vavantsika. Mbola dingana voalohany moa ny vitantsika ry izy menakavy, satria tena nitady an'i Jehova tokoa tsika dia tena nomeny valim-bavaka dia misaora azy daholo isika menakavy izay miaino izao afatra izao. Jehova tsy manary antsika izany mandrakizay hoy izy ato, eny fa na dia mampahory aza izy, misy fotoana izy mampahory dia mbola hiantra ihany izy araka ny habeny famindrapony. Marina izany izy menakavy. Hitantsika daholo ny zavatra niseho toa nisy namono ny aina, nisy naratra, nisy narary, nisy nitomany, nisy nalahelo, fa dia mbola hiatrano Jehova isika. Ny olona ambony, hitanareo ny rehare, hitanareo
be voninahitra hono, be fahalalana ny seho azo inona, ny olona ambony, ireo manan-karena izay mitady ny harem-be eto amin'ity tany ity, fa atao anatin'ny iray minitra dia midaraboka izany ka azakivy izy menakavy mitolona-bavaka mitady ny Andriamanitra io fa maharesy foana isika. Hijory vavolombelakely moa izany tao amin'ny tanànako tany Madagasikara tao Antananarivo. Eo amin'ilay tanànanay moa ry izy menakavy tena toerana fandehanan'ireny hoe grevy mpilahatra, dia fanenjehanandry zareo amin'ireny ilay herim-pamoretana ireny, tena manenjika moa ka manenjika, ary adininy ankizy no manidy ny vavahadinay ry izy menakavy, miditra tao moa reto olona ka dia nanipazan'ireo herim-pamoretana nytony inona moa ty bomba lacrymogène. Dia tsy haiko moa izay nafarany fa raha ny endriny moa izany hoe tsisy nanina fa ilay zafikeliko tao ambony somary tsy mba nitratrany satria sepitra, dia tsetsina ny orony dia nentina tany amin'ny dokotera aingana hoa dia natao itony aérosol mena ventoline nefa mbola zaza latsaky ny herintaona fa dia sotran'Andriamanitra moa izany lehibe Andriamanitra tsara Jehovah izay nitolomako vavaka tato fa dia efa mety tsara ilay zafikely ka izay no teny izay kely netiko antsika rehetra amperitreritra antsika fa famindrapon'i Jehovah ny tsy nalandritra antsika, ary tsika reto olona mpanota daholo, tsisy olona mihitsy tsika reto ka hoe manao ny tsara ny rehetrarehetra, fa mpanota tsy mendrika, mpanao ratsy fa Jehovah nefa mbola tia antsika dia namindrany fo isika. Dia ireo olona le hitanareo nanao ratsy be ireo tao amin'ny fitondrana sinireo dia hitanareo reny ny hafaraniko aty ary. Tsy hanarantsika mandrakizay Jehovah, isika izay mitady azy tolona aminy fa dia izy izany na dia mampahory ary Jehovah antsika io dia hiantra foana izy mandrakizay ka dia mahereza daholo mitady an Jehovah fa omeny ny famindrapony isika isa maraina, tsara izy lehibe izy mahagaga izy ka dia misaotra ny Jesosy Kristy isika satria izy koa mbola meny Jehovah ho antsika izay namonjy antsika raha miantso ny anarany isika, raha misy zavatra mahazo antsika amin'ny fiainantsika indrindra amin'izao korotana izao, atombotra ny andro izy menakavy ka dia miomana daholo, omano mandrakizay antsika. Efa kely sisy Jesosy dia ho avy koa maheridreza dia voninahitra izany averintsika ho any amin'ny Jehovah reriariny. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao zokitody tao anatin'izay toriteny mahafinaritra be izay, sady mampahery ny fianakaviana koa mitondra mavaka an'izany zaza izany mba ho salama soa matsara, fa dia raha nahita tokoa moa zava-nisy fa dia tena nihoatra ny nataon'ireo tandro filaminana sy ny mpitondra tao anatin'izay fotoana izay, fa dia izaho manokana dia tena ohatran'ny hoe manofy aho hoe ao anatin'ny herinandro tsy ampy herinandro dia tahaka izao ny zavatra miovany amin'ny firenentsika. Nieritreretina tsisy farany mihitsy ny fahefanareo olona ireo hoe anjaka mandra-pahoviany reto olona reto. Misy fotoana tena manontany tena an'izany mihitsy hoe Jesosy mandra-pahoviany
Andriamanitra manana fotoana ary ny zavatra rehetra dia tsy maintsy misy farany avokoa, tsy maintsy misy farany ny atao. Izany no mahatonga antsika tsy mirehareha, izany no mahatonga antsika tsy miditra koa amin'ny resaka politika. Fa za rehefa tena mahita ny resaka politika tena kivy ratsy aho. Raha manao politika izany manan-karena dia mahatsangan-javatra anatin'ny 5 taona dia raikitra indray ny korontana ara-politika dia doran'ny olona. Tsy misy hita mihitsy hoe zavatra tsy avy amin'Andriamanitra. Fa tena mampalahelo fa dia mivavaka foana antsika amin'ny firenentsika. Mbola tsy tafavoaka ny ala akory. Efa manomboka bozaka ilay masoandro. Efa mba misy fahafahana aloha Madagasikara efa mba afaka miteny daholo ny olona. Efa tsy misy gagazo intsony aloha ho an'izay mba miteny ny marina dia efa zava-dehibe aloha ny fahafahana. Za manokana aloha izay mivady dia anisan'ny faly. Faly izay amin'ny fiovana izay misy satria hita nisy tsy rariny be dia be teo amin'ny trano ka dia mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra tanteraka ny Malagasy sy ny mpitondra vaovao dia mba ho tany sambatra tokoa ny Madagasikara antsika. Aleloia. Tsy hoe dia fanao fotoana ody any daholo ireo antsika mba sa ahoana. Ny herintaontsika ody any, iza mazoto araka aminay. Fotoana maninona toko 7 andininy 12 misaotra Zokitody Jesosy ampitombo ny fahasoavany aminao anie. Misaotra antsika rehetra koa mankasitraka azy fa dia mahafinaritra ny fampahaizana ataonareo. Fotoana maninona toko 7 andininy 12 ka hatramin'ny 14 dia andininy 15 dia andininy 21. Vakitsika amin'ity ireo rehetrarehetra ireo dia miteny be ilay toro-teny. Vakiko ary amin'andro andininy 12. Ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany-dritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vao isa maraina izany lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako hoy ny fanahiko dia hanantena azy aho. Andininy 15. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Andininy 21 fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Aleloia. Andininy 12 toy izay antsika ihany hatramin'ny 17. Eny fa na dia mampahory azy izy dia tsy mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindram-pony fa tsy sitrana mampahory na mampahelo ny zanak'olombelona. Aleloia. Amen. Amboarintsika izay programme izay grande vacances 2026. Fiainantsika ny roaplanina 20 jours tsika any. Aleloia. Iaina izany efa nisany dia izy koa ny soratra anarana Akira Diomada. Any amin'ny zoky alain daholo tsika mahafinaritra izany. Any amin'ny fiangonana ny Madagasikara. Fitoamanina ny famindram-pon'i Jehovah tsy nahalany-dritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Marina izany. Tareo mahatonga ny olona tsika lany-dritra, mahatonga ny olona ringana dia ny fahotana. Rehefa manota ny zanak'Israely dia na Jehovah no mamely azy amin'ny alalan'ireo fanitsiana maro isan-karazany, na Jehovah miala aminy dia mahaela ny fahavalony. Dia lany-dritra foana ny dikan'izany. Na ny tanàn Jehovah izany miainga manamana fay, na indray ny tanàn Jehovah miala dia tsy momba, dia inona foana ny dikan'izay? Ringana foana ny olona. Ny tsy fomban'i Jehovah tsika izany sy ny fanitsian'i Jehovah tsika amin'ny ratsy izay ataontsika samy maharingana daholo ireo. Mahalany-dritra. Misy olona izany tsy namindrana fo androany dia lany-dritra. Fa ny soa ihany fa mbola niantra antsika Andriamanitra. Fiantran'Andriamanitra mahatonga an'azy ianao mbola tonga eto androany. Fiantran'Andriamanitra antsika no mahatonga antsika mbola eto androany. Azany zava-mahafinaritra ravana dia izao. Avozy ny isa-maraina izany. Fa vao isa-maraina izany ozy izy lehibe ny fahamarinana. Hitanareo isan'andro izany dia misy zavatra avozin'Andriamanitra. Ianao matory io izany dia manao lista indray ny anjely. Miteny Jehovah, avozina eny anina, avozina eny anina. Araka iran'ny pasteur Josin, avozinao isa-maraina
ny famondram-ponao. Alleloia. Androany tsika rehefa tory ianao rehefa avy eo dia mangatah ianao zany Jehova tsy mety aza madiny aloha ny mibebaka tena Jehova tsy nety le nataoko tamin'ireo ohatr'izao. Tena androany Jehova tena rariny raha nitsy ahy ianao satria tsy nety ny nataoko. Saingy izao Jehova avozy ny famondram-ponao amiko rapitso. Ny fahavelomantsika dia tombom-barotra ngeza be ho antsika satria nahoana ahafahantsika manonotra sy manarina izay tsy nety nataontsika androany. Raha nanao tsy marina ianao androany, nisy zavatra tsy nety nataonao androany, aza mba maty amin'iny. Raha nanao ratsy tsika androany dia mangatah amin'Andriamanitra mba tsy ho faty ao anatin'ny ianao nanao ratsy iny. Avolazan'ny ten'Andriamanitra fa ny olona nanao ratsy ka maty dia ny ratsy nataony ny tsaroana farany. Fa raha nisy olona nanao ratsy androany nefa izy manao tsara rapitso, dia rapitso izy vao miala eto amin'ity tany ity dia ilay tsara indray no tsarovany. Alleloia. Ny tombona antsika zany raha mbola avozin'Andriamanitra ny tombona androntsika zafady raha mbola avozin'Andriamanitra ny famondram-pony dia mbola tsy mitsahatra nefa mbola hiantrany indray tsika rapitso. Dia ny ataontsika zany rapitso maninona manonotra ilay ratsy vitantsika androany. Zao ngeravana ny tena mahatonga an'ilay anditsika antsika nge dia ny faharaiky amby telopolo tsy hanary mandrakizay ny tompo izy izy. Eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araky ny haben'ny famondram-pony. Fa tsitra ny mampahory ny nampian'ny zanak'olombelona. Mampahory dia gaga ny olona tsy tia an'Andriamanitra sy painjika hoe Andriamanitra mampahory. Hitanao mahatonga an'Andriamanitra mampahory ny olona tsy hoe Andriamanitra no nampahory voalohany, fa le olona nanao tsy nety voalohany ary dia mampahory Andriamanitra. Satria ny olona anankiray raha tsy tonga eo amin'izany fahoriana zany, raha tsy tonga eo amin'izany fanitsina zany, tsy hatsiaro hiverina amin'Andriamanitra. Fa raha izy manao tsy mety iny no safosafona sy tambatambazana sy omena fanomezana dia ho teny izy fa mbola mety ke manao ohatran'iny rapitso. Fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araky ny haben'ny famondram-pony. Zany ny manao ratsy voalohany tsy Jehova mihitsy fa isika. Manao ratsy tsika dia mampahory Jehova. Dia inona indray ny ataony aoriana ilay mampahory? Miantra indray izy satria be ny famondram-pony, satria tsika no mampahory antsika. Jehova tadidiko foana ho aty tantara ity rehefa ny maman'ny mampino tantarainy anay taloha ka ny nanany tena mbola tanora zany maman'ny mampino. Dia izy rery zany no sady rainy reny nitaizan'izy zareo dia tsy maintsy nasika izy tao anatin'izany. Dia masika ny maman'ny zareo tamin'izy mbola kely. Dia tantarainy amin'izay hoe tantarainy mamany amin'izay fa lehibe taty aoriana. Misy foana zany maditra ilay zaza. Azafady tompoko miala tsiny indrindra. Tsy voavadiko ny caméra. Miala tsiny araka teko tamin'io anaty tsy fahasalamana dia miala tsiny fa mihevina matetika. Dia izao zany ny zavatra nitranga. Tantarainy eo zany hoe misy fotoana izy mikapoka an'ireo zanany ireo. Tena kapohany amin'ny ratsan-kazo, kapohany. Dia rehefa vita amin'izay ilay fikapohana dia sady tezitra izy ny lasa dia midy ao anaty efitra ao izy. Dia ny ankizy zany mbola matahotra, mbola mieritreritra hoe tena tezitra be mamo. Fa ny ataony eo amin'ilay efitra anao mitomany izy malelo an'ilay zanany kapohany teo. Malelo be an'ilay zanany kapohany, ity zanako dia nikapohako nefa tsy maintsy miditra amin'izay izy satria tianana zaza endry. Ohatrohatr'izany nge Jehova ry havany. Tsy sitraka Andriamanitra zany no mampahory antsika. Tsy fifalian'Andriamanitra zany no mananatra anao io rapitso. Tsy filaina misaotra Berta. Alleloia. Tsy hoe fifalian'Andriamanitra ny kapoka ny zanany. Le mampahory mantsy mikapoka sy manitsy le mampahory. Fa tena marina fa tsy sitrany ny mampahory na dia mampalahelo ny zanak'olombelona aza tsy sitrany. Fa noho ilay zanak'olombelona nanao izay nampalahelo azy no tsy maintsy anotsiny azy. Zanakatina nanarina azy faizina ho ny tena Andriamanitra fa inona moa izay zazasary? Ianareo nge tsy zazasary ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zazasary zany ilay zaza tsy nateraka fa mipetraka ao an-trano. Dia iny tsy kapohana.
misaotra lovely, misaotra haingony, misaotra anareo. Alleloia. Fa maninaka iny ny tsy kapohana, tsy hananana anjara. Fa ny zaza nateraka kapohana, fa ny tanjona amin'ireo koa tsy mitovy. Ny zaza nateraka mandova, ny zaza sary tsy mandova. Inona tianao? Tsy kapohana fa tsy mandova, sa kapohana fa mandova? Aleo ianao mba mamaly fanontaniana androany. Raha manao tsy mety ianao androany, inona mba mety aminao? Anarina ve? Misaotra Tojo, misaotra Lina, alleloia. Misaotra ny nareo rehetrarehetra, misaotra Petsaka Lovely, misaotra Tsika Menakavy, misaotra Sila Diamant. Alleloia. Mbola hery fehizoro tahiny Jesosy. Zoky ve io sa fehizoro? Alleloia. Favalia kely aloha e, zoky ve io sa fehizoro? Dia aiza zao zoky amin'izao no tolasan'Andriamanitra, alipeza mahita ny zoky. Alleloia. Ka fehizoro ve io mijery io sa zoky? Neny ve io sa fehizoro? Alleloia. Anjaranao zany mamaly androany, inona no safidinao raha manao tsy mety ianao? Tsy kapohana mihitsy ianao, fa zaza sary ary tsy mandova. Samba kapohana. Alleloia. Tonga soa mami efa tonga any Madagasikara mamiry havana, tonga soa. Misaotra an'olo malala sehena, tonga soa daholo Alleloia. Misaotra ny namana rehefa iny Alleloia. Misaotra anareo amin'ny firaritsoa, tena salama mahita anareo. Alleloia. Rehefa tsy salama tsika dia atao ny asan'Andriamanitra dia salama dia mahazo firaritsoa ohatranareo ireo. Alleloia. Ozy izy ny akabetsahanareo ny teny hoe kapohana dia mandova. Zay. Satria dia zay mihitsy koa mpandova ianareo. Alleloia. Mpandovitsika. Ozy ny andiny faefatra ambinifolo, Jehovah no anjarako. Manandova tsara hoy David. Alleloia. Fehizoro any afarafangana, mampamangy amin'eny fehizoro raha akaikinao any eny dia tsy efa mijery fandarina rehefa mijery eo ihany ianao fehizoro. Alleloia. Mahatsiaro anareo hoe ozy ratsy-ponina hoe alleloia. Ho eliana hoe kapohana dia mandova, hoy Jesosy mpandresy hoe kapohana dia mandova. Eny ry havana. Nefa koa ilay Jehovah mikapoka tsy mikapoka. Zao no teneniko anareo. Ny famindram-pon'i Jehovah tsy narandritsatsika. Raha tsy Jehovah ny andriamanitsika, efa risitsika. Hitanareo ny devoly. Rehefa manana mpanompo ny devoly ka tsy manao izay tseny atao dia vonoiny. Tonga dia vonoiny. Tonga dia vonoino misy miaramila, misy jeneraly mpitafitafika zay zao tsy mety tadidiko any alala izy io fa raha mba misy aminareo mahita an'izay mba manao recherche dia mahita an'izay tantara zay dia mba meo anany anaran'ity commandant-ny armée commande-ny tafika anankiray tany aloha be tany izay manana fahazarana ohatr'izao. Efa taty aoriana moa satria efa nisy basy tamin'izany. Rehefa mandeha mitaritafika izy dia izao ny ataony. Alefany any aloha amin'izay miaramila. Dia ilay miaramila le vatantenany, le tsisy gradiny alefany voalohany any amin'ny première ligne any. Dia manarakarakaraky ny grady. Dia ny haut grade indrindra aty amin'ny farany ariana, miaraka amina fidina tena mahery vaika, dia izy aty amin'ny farany ariana. Dia izy mandeha soavaly. Dia izao ny fomba fiadin'io jeneraly io. Teneniny ny miaramila hoe tsisy mihemotra na maty na mandresy. Fa tsy mihemotra. Fa zay mihemotra ozy izy dia tonga dia atao ohatry ny hoe maty koa nareo. Dia izao ny ataony. Dia rehefa tonga ny alohany ohatra hoe mafy be ny ady ny alohany dia misy miaramila mitsoaka miverina. Miaramilany dia izay miaramilany mitsoaka miverina atao dia tifiriny. Izy zany tsy mitifitra any fahavalo fa izy mitifitra amin'ny miaramilany izay miverina. Satria ireo miaramila miverina ireo no ahatonga faharesena ho azy. Dia tsy tiany zany tsy mila zaho izy tsy mila miompy miaramila, ataony miompy mihitsy ohatrany hoe sanatria biby. Za tsy mila miompy miaramila kerisay kanosa fa izay miverina matahotra amin'ny fahavalo dia vonoiny avy aty aoriana. Misy zay jeneraly zay. Misy zany. Ary zany dia takataka amin'ny fiadin'ny devoly zany. Neny devoly rehefa olona rehefa manompo azy ka tsy manao izay tiany atao tsy mahatateraka. Hitanareo ny mpanompo sampy ireny, jerareo nge fitandreman'ny mpanompo sampy ny fadifady isan-karazany. Tsy mahazo mihinana tongolo gasy
tsy mihinana tongolo gasy zany izy na misy na mandeha oaka izy ka misy inona eo na aty andafy izy mpanompo sampy izy any Madagasikara mpanompo sampy izy aty andafy tsy mihina tongolo gasy izy any Madagasikara tsy mihina tongolo gasy izy any amin'ny sampy any tsy mihina tongolo gasy izy na tonga any États-Unis tonga aty France na any Belzika na any Suisse zany ny fitandremana satria maninona miolana ny tenda raha mihinana an'iny satria zay ny azy ny anazy ny andriamanina raha midritra ny olona tena mpanompo devoly tsy mahazo miditra sy miantoro tena fifoazam-panahy tena misy hery zany na mitondra ny taranana mandeha mivavaka zany de tena tsetiny fa raha vao tsy manao ny ataony tadidiko foana le mpianakavy le Joroavondrelo zay ozy izy manompo sampy tadanaisy mamanay de zay ozy izy sekal tsy maintsy manao akanjo mivadika de atao mivadika daholo na ny akanjo na ny atina akanjo rehetrarehetra zay vao mandeha matory de verifieny dadany sy mamany ty zany ty logo kely ty de tsy maintsy any ariny ty satria mivadika daholo de pataloha ny famana azy any arina ny an'ny lehilahy zay vadika daholo zay vao mahazo matory satria zay mibaiko ny dadalabe de tsy maintsy tanterana fa matahotra nofo ratsy olona tenda amin'ny alina vao tsy manao an'izay zany ny andriamanitry ny olona fa ny andriamanitsika zao ririnina zao zao ty andafy ho betsaka ndray ny kely vavaka de matory vavaka kely zay hitanao afatana rerak'izay Jehova io ty alina ity amanina Jehova aleloia de resy tory vavaka ray minitra raha be indrindra misy manao an'izany fa za miteny anao raha ny habeany vavaka nitahin'andriamanitra tsika tsisy tonga teto tsika reto androany tsy nisy tonga teto ovina zao tsika nanao alimbavaka farany izy nareo zao ovina mba nanao alinalim-bavaka kely farany iza tamitsika teto zao rehefa mba vita zany fandarina vavaka fibeneto de mbola mba mavita ianao hoe andeha andohalika hivavaka hitokana tsara nge zany mety vitsiny navitan'izany fa fanontaniana teneko anao na ny tsy navitan'izany ary mbola reo tsika reo maro-po sady be famindram-po ngery havana ny andriamanitsika ozy salamy faraiky salamy fa enina amby valopolo nge vakitsika salamy fa enina amby valopolo andininy fahavalo de andininy fahadimy amby folo ozy salamy fa enina amby valopolo andininy fahadimy zafady tsy misy tahaka anao tompo am'ireo andriamanitra ny andininy fahavalo ary andininy fahadimy amby folo fa ianao tompo de andriamanitra mamindra fosy miatra maro-po sady be famindram-po sy fahamarina adika miteny hafa de zao hoe malaky mamindra fo sady ela be voatezitra zay ny dikan'io patsalona alleloia fa ianao tompo de andriamanitra mamindra fo sy miatra maro-po sady be famindram-po alleloia zany ry havana ny andriamanitsika tsara tsy eo salamy fa safady salamy fa valo amby fitopolo nge vakitsika ty tena mahafinaritra nahy ty teny ty mba tiako mba jerenao ty teny ty salama fa valo amby fitopolo andiny fa valo amby telopolo sy fa sivy amby telopolo nge vakitsika salamy fa valo amby fitopolo salamy 78 38 sy 39 jerenareo ty teny ty mahafinaritra be ty mba mario am-paipoly raha misy tilomena aminao de marikeo kely zao le teny manao hoe salamy 78 38 nefa andriamanitra kosa be famindram-po de mamereka ka tsy mandringana eny na tsy ny fo tokoa izy ka tsy nofo azy ny avokoa ny fahavinirana fa na tsy aro izy fa nofy any reo de rivotra izay mandalo ka tsy miverina itsony ady le toromaso sy tonga raha tsy am'le andro ivavahany tena maro inona ozy ny tena andriamanitra kosa de be famindram-po de mamela heloka ka tsy mandringana andriamanitra tsy mandringana fa mamela heloka izy inona mahatonga azy tsy mandringana nefa lay zavatra ataontsika zanak'olombelona ngeza ratsy be fa tsy hoe ratsy kely eny na tsy ny fo tokoa izy ka tsy ny foaziny avokoa ny fahaviniran'andriamanitra zany misy pourcentage de 100% izy rehefa tonga eo amin'ny Sodoma sy Gomora reny mandatsaka afo 100% izy tonga 100% izy tamin'ny andro Noa tonga de ringana hatramin'ny tendrombohitra faran'izay ambony tonga de tako ny rano difotry ny rano zay reny izy ny 100%
fa hoy ny tena androany tsy nofo aziny avokoa ny fahavinirany. Zany hoe mety 20% zao io nalefany tamintsika io, mety 10% ary io, mety 5% io, mety zakatrika zany 50% zany fa za miteny hoe 50 fa tsy nofo aziny avokoa zany hoe apahany kely fotsiny nofo aziny. Ianao zany tena rehefa tafitra tena misokatra be maso rehefa vavaka. Alleloia. Tsy nofo aziny avokoa ny fahavinirany. Zao zany nataovy an-tsainao. Ianao le mitarina be ny kapohan'i Jehova fatary fa 5% io, 10% io rabe indrindra amin'ny fahavinirana zay tokony hiatraika aminao no zahatra tsy lety nataonao. Tsara angery avan'Andriamanitra. Ary ny tena mahafinaritra, iny fo kely zany le fahavinirana amin'Andriamanitra efa kely fotsiny avoaka, nefa vao mibebaka koa le olona dia manino? Dia avelany. Satria zao matsiaro tampoka Andriamanitra, nofo angery eo e. Fa natsiaro izy fa nofo ihany reo. Misy fotoana zany tsika reto tsaroan'Andriamanitra tampoka nofo ngery reo e. Aleo tsy foaziko daoly ny fahavinirako ka. Satria raha anjely reo raha anjely reo dia natao tahaka ny Losifera. Tonga dia natotona tetỳ an-tany satria raha ny tena marina efa anjely efa any an-danitra any tokony tsy manota intsony. Ny anjely ao an-danitra io tokony tsy tratrana fahotana sy fialonana sy ny sisa, fa Losifera tratran'izany tena zera. Ary afaka ny teny koa Andriamanitra tamin'izany hoe fa natsiaro tampoka izy fa anjely ireo azerao. Alleloia. Fa tsika kosa hozy Jehova fa fantatr'Andriamanitra fa nofo ihany reo. Dia zao aleo kapohana kely reo fa nofo ngereo e. Tsara nge Jehova ry amany. Fantany ianao, fantany za, fantany tsika reo. Dia zay mizahatra sarotra be amin'io sarotra amin'io mandresa zamba zao. Aleo kapohana io fa aleo tsy vonoina aloha fa mivery raha vonoina amin'izao. Tsara Andriamanitra. Ary zao Jehova zany tena sady mamonjy atsika izy no mamotipotika ny tsy fahatanterahantsika. Io vakitsika ny amin'ny bokin'ny Mika, Mika 7 nge vakitsika. Mika 7. Mika 7 andiny faharoa amby roapolo. Ndaso Mika 7 andiny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo nge vakitsika. Mika 7 andiny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany ny sisa amin'ny lovany, tsy mitahana ny fahatezerana ny mandrakizay izy fa tia famindrapo. Amindrafo amintsika izy, amindrafo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Hitsakitsahano tongotr'Andriamanitra manitsakitsaka ny fahotantsika io. Manitsakitsaka ny fahotantsika eny ary inao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Alleloia. Zany matoy izao atsika io. Ny fahotantsika efa narian'Andriamanitra anatin'ny ranomasina lalina. Raha zany dia mampatsevina amintsika isan'andro. Fa zay efa nitsakitsahana efa nitazahatra nitsakitsahana. Asivo zatra nitsakitsahana eo hoe potipotika tsy tadidy tsy hitanao hoe ty le tasy ty le ohatr'izao potipotika. Dia nariana tany amin'ny ranomasina lalina. Zay mahatonga azy ianao mbola ohatran'io androany. Zany mahatonga antsika rehefa sabata. Alleloia. Na dia inona nalaovantsika nandritra ny herinandro, mbola vonona foana tsika no tonga. Mbola vonona foana tsika, mbola manapa-kevitra foana tsika za Jehova mbola hanompo anao hatramin'ny farany ahy Jehova. Dia iny ataon'i Jehova hitsakitsahana le fahotana dia riana amin'ny ranomasina dia iny tsika miverina indray. Navoziny indray rehefa amindrapo dia iny rehefa tonga torotofo. Misy olona mety mahita anao nandritra ny herinandro, mahita anao zany dia iny fananao tsy mety. Jerena efa ny sabata mitomany ianao torotofo dia izy nira mety tsara velatsia, tsy mety tsara velatsia ianao. Fa tena tsapanao. Ataon'Andriamanitra tsapanao ny famindrapony. Dia ino mahakasika anao ary Andriamanitra koa mbola mikasika ny fonao. Na dia zany aza nefa nataonao. Alleluia. Tsara ravana Jehova. Tena lehibe ny famindrapony. Nehemia 7 mara-piranantsika azy. Nehemia 7 raha tsy atosika lambabireo fandarina andreo fa raika ny teko tamin'ireo mbola vao manomboka mahazo hery kely ary tamin'ilay somary nandalo tsy fahasalamana kely dia kely fotsiny a. Amina fa voaraina ny afatra androany.
Alleluia. Ny miantoko fasivy andininy fa raiky amby telopolo efa kitsika aminaran'i Jesosy manao hoe nefa noho ny habe amin'ny fiantranao dia tsy navelanao ho lany ringana izy ary tsy nafonao satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Alleluia. Na dia izany ary havana rehefa avy eo tokony hanampy anao. Alleluia. Tokony hanampy anao no tafiditra mivavaka izany tenin'Andriamanitra izany rehefa avy hoe Jehova tena manana tokoa izay manana anao tena hoe na dia izany aza nefa noho ny habe ny fiantranao dia tsy navelanao lany ringana izy ary tsy nafonao satria Andriamanitra mindra fo sy miantra ianao. Raha tsika reto angamba ry havana ny manana fandanjana fahotana hita miharihary tena ny fanameloka tetontsika rehetrarehetra. Raha mandeha amin'ny kilao izany ny fahotana hita misy mivato mizana petraka eny amintsika ny kilao ty seza ty mety tsy omby anahy mety tsy nazaka anahy ty seza ty andro avana enjera teto dia vato hoe ino fa navesatra ho tabera larado androany. Fa zao misy tantara ray mahafinaritra be anazy eo amin'ny baiboly sy vakitsika sy efa lasa ny fotoana. Nisy roalahy tonga nivavaka teo kianjan'ny tempoly. Indray mpamory hetra dia indray fariseo izy zay sadoseo. Dia le fariseo nivavaka izy dia nitantarany zava-bitany. Za dia ohatr'izao za dia zao. Le ray indray voneno an'izay dia tsy nahita tenenina intsony miohatra amin'izany. Ohatra izany hoe manoloana fiarakodia anankiray ianao misy simba dia ny fahalalanao dia zavatra kely fotsiny raha tsy velona io dia izao mety tsy mahavelona io fa vo andeha hiteny ianao dia misy olona tena ingénieur nanamboatra ny tômôbily tavy tany amin'ny karazo vaovao mihitsy fatany hatramin'ny tsipiriany hatramin'ny filina kely anankiray makaiza sy makaiza. Dia ianao zany vo andeha mba hiteny kely momba an'io resaka mekanika kely farak'izay minimum kely na connaissance mba fantatrao dia tonga dia manomboka miteny amin'izay ilay ingénieur dia iny atao to dia mangina ianao inary no tenenao inary ny adevitra ataonao amin'izany. Ianao zany mbola vo programme ny classe de 6e ny mathématique anao équation à deux inconnus dia nefa eo misy olona izy arofo moa le misy russe anankiray tena tombon-daka ny mathématika zay iny no manoloana anao dia iny ary zany no teneninao vo andeha hiteny fotsiny ianao f de x dia to dia teneninanao eo daholo amin'izay rehetrarehetra dia mangina ohatrohatr'izay le zavatra nitranga. Vo andeha vavaka koa zany le lehilahy ray mpamory hetra ohatra mbola tsy niteny izy tonga dia lehilahy ray moa zany dia miteny isan-kerinandro amin'ny fadihanana dia atsy manao zao dia mitondra fafolo karena dia mitondra amina sabata dia zao dia tsy mitsapy mihina zava-badina zao dia reto ao zavatra hita fa tsy mba ohatra an'io dia le ray amin'izay ohatra tonga dia tsy nahateny intsony tsy inona intsony no teneniko amin'izany fa tsy niandrandana tonga dia nahatonga azy nareny tsy niandrandra ny lanitra koa izy fa tonga dia zay tena tsy mendrika dia nitehatratra izy dia zao ny teneny hoe mpanota Jehova. Alleluia. Mamelava mpanota dia laza izy nody. Hoy Jesosy tsy apoziny le ray mihitsy fa io lehilahy io vo andeha nidina tany an-tranony dia no hamarinina. Tanao tsy tamin'ny alalan'ny teny tsy tamin'ny alalan'ny zavatra vitany fa tamin'ny fahatsapany mety tsy mendrika izy nitehatratra dia niteny hoe mpanota Jehova dia laza izy nody. Zay ny vavaka mba nataony teo tena hita sitraka izy. Androany tsy miteny be dia be ilain'Andriamanitra. Raha andeha vavaka ianao rehefa avy eo meko vahaolana ianao mba tsy vavahanao lava be elabe vavaka be anao vavaka ity mpamory hery ity zao ny teneniny ny aiky ny fahotany fotsiny izy. Alleluia. Tsy tadidiko tojo fa izy tompon-daka ny mety izay zany raha izay nijerenao tao amin'ny alina tao mety izay zany mety io zany le olona le
champion du monde amin'ny mathématique izy fa russe izy mety io ngamany de ohatry resaky nisy rofirofy zay ny farany teny fa mety efa tsy zay zao mety efa hitanao io ndray satria mety efa misy ajour le izy fa misaotra anao mame manampy ame fariteny zao ry havana Andriamanitra ny tena mavifalian'Andriamanitra de mamindra fo amintsika mino an'izany ve ianao zao le tenan'Andriamanitra tsy sitrany izy ny mampahorona mampahelo ny zanak'olombelona ny sitrapon'Andriamanitra zany de mba hitanao faly Andriamanitra zany raha manitsy anao ditady teo fa tsy faly izy manao an'iny ary tsy reharehan'Andriamanitra zany mikapoka ny zanany zany fa saingy tsy maintsy ataony zany satria tiany ny zanany de za te teny aminao androany ifandany andro amin'ny fanitsiana reventsika sy Andriamanitra samba ozy ianao hoe za Jehova andeha araka ny lalànao am'izay andeha araka ny sitraponao am'izay de ilamina be ny relation sy Andriamanitra anjaranao mandinika azy efa hatreto aloha de voambarina fa ny famindrapon'Andriamanitra no tsy naharandritra atsika rehetrarehetra avozy isa-marainy zany lehibe ny fahamarinany hitain'ny tompony antsika menakavy rado akira teo iny kantoko tonga eo fizarana fatsapantsika inona no mba nakasika anao inona zavatra voarainao tanatin'ny toriteny tokony mba mizara fatsapana zao ianao androany mba misy antsika voninahitra an'Andriamanitra de raha misy zavatra voarainao teo androany raha misy zavatra azonao ambara azonao lazaina de fotoanan'izany zao izare no iantso voalohany izary no izara fatsapana voalohany Alleluia efa misy olona tafiditra ao fa ny sary sisa no tediavina Alleluia Alleluia ndao ampandrotsika raha nampavitsika marina ty ana inona ary ny azonao ambara inona ny azonao lazaina marina anao fitenenana eo ampesitra kapasiteta amin'ny fitenenana dia ny zavatra tena namarika anahy ny teny zotra hoe rehefa mitady ny Jehova sika dia vady mivavaka fa tokony hisaotra azy mety hoe misy fandalovana azy koa izy fa ohatra hoe fanitsina fotsiny zavatra mbola onerana dia tena namarika anahy faharoa ny teny pasitera hoe ny comparaison entre ny Andriamanitra sy ny baiboly zany ny fanomponan'Andriamanitra dia mandalo atsika tsy maintsy ahitsiny tsika tsy maintsy hiditra amin'izay izy mba ahafahantsika miverina any aminazy zany any amin'Andriamanitra dia izany malaky mamindra fo izy sady be famindra-po Jehova ny kantony dia famotopotehana ny taharatsitsika kanefa ny devoly rehefa mamotika zany rehefa mamoa tonga dia mafy ianao tonga dia vera dia raha izay po anankiroa zany tena nanamarika anahy androany dia mankasitraka indrindra toy ny tompo daholo. Alleluia be mankasitraka indrindra marina ty anahy tamin'ny fizarana fatsapana izay nomenao dia Andriamanitra manekeo-pahasoavana maro fidianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foanafoana amin'ny asan'ny tompo Alleluia indray atsika apiditra olona hafa manaraka ohatrany misy tsy mety kely alatsiny amintsika aloha ohatra misy zatra somary tsy mety kely misy fikorontanana kely ny zay vao mipotra daholo ry zareo rehetrarehetra tao Alleluia zay kitsitaka lasa izy zandry tojo lasa izy lahary piditra olona hafa manaraka indray ary tsika
raha ohatra ary a efa ao a raha latojo a dia milaza avy hatrany fitenenana inona ary ny azo ambara tojo jesosy zao tsika rehetra dia misy rabetsaka pastera mamempenana dia mankasitraka be dia anareo mianadano tamin'ny toroteny nahafinaritra sady nampahiriny tena hoe nakasika tena vao mahay nampatsiahandreny izany hoe famindrapon'Andriamanitra dia tena nakasika be daholo izy teo a nakasika na voalohany aloha le hoe mivavaka mafy no hoe tsy ao anaty fahotana ianao no maty a fa tena very raha ao anatin'iny a fa mbola tsy maty aloha dia tena mibebaka zala tsy mety natao a dia izay koa mbola misoratsika an'Andriamanitra foana hoe tsy maty androany dia efa manohitra tsara aloha androany a tsy fantatra ny rapisa dia nakasika faharoa le hoe Andriamanitra le hoe fa tsy hanary mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory azy izy tena misy fotoana mampahorian'Andriamanitra ampianariny anariny a sy ny sisa kapohany mihitsy fa tsika zaza tena zanaka andova tsika dia aleo kapohana dia mandova leleo fa tsy zaza sary avela emboziny nefa tsy sady tsy kapohana tsy tenenina tsy anarina sady tsy mandova koa fa zaza sary eny fa ilay kolony anariny dia kapohana dia mandova ny lanitra taleloha dia nakasika fahatsaiko tsy ny faharoa sa fahatelo sa fahaefatra fa le hoe tsy ny foaziny daholo ny fahavinirany fa natao mety hoe 5% mety 10% no tonga tamintsika fa tena tsy zaka marina izany raha 100% zany atao dia levo natao Sodoma sy Gomora dia sorana an'Andriamanitra ny amin'izany fitiavany izany aleloia dia izay nakasika anah dia tainy Jesosy taholy aleloia mankasitraka anao ihany koa raha latojo a tamin'ny fizarana fahatsapana mampe a dia Jesosy hamaly fidianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo aleloia zao tsika piditra olona fa manaraka indray ary a izy indray ary manaraka ao laso aloha raha efa ao ary a raha mba vavengy Rodriguez a dia amenanao ny fitenenana inona ny azonao ambara androany Aleluia mankasitraka pastera na ny fitenenana dia minona ny fiadanan'i Jesosy a ho amintsika rehetra dia mankasitraka anareo mianabaka koa tamin'ny fotoan'androany mambe ny fampianarana ny zavatra tena nakasitraka anahy dia hoe ny fahotantsika no mahatonga an'Andriamanitra mandingana fa maha-Andriamanitra be famindrapoana azy a dia izay mbola mahatonga antsika eto androany satria dia tena tian'Andriamanitra tsy tia ho fahotana dia hoe ny fahavelomantsika dia tombony lehibe a mbola ahafahantsika manohitra ny vatsy nataontsika dia ny fahatelo dia hoe ny fahotantsika dia ny fahalalan'Andriamanitra tao anatin'ny ranomasina dia farany dia tena fifalian'Andriamanitra mamindra foa amintsika izay tena nakasika pastera dia mankasitraka tainy Jesosy amen aleloia mankasitraka indrindranao Ingilina Rodriguez a mampe fizarana fahatsapana Jesosy hamaly fitia dia mahereza foana aleloia amin'ny asan'ny tompo aleloia dia itsiko kely a ny toriteny izay nitenentsika teo a tsy hoe koa rehefa fampirisiana antsika andeha hanota ny famindrapon'Andriamanitra tsy azo sangisangiana fa ny mampiala ny olona amin'ny fahotana dia toriteny ohatr'ireny no ny fampitahorana olona helo raha ny olona tonga dia tenena hoe ianao andeha dia verany amin'ny helo ianao manao dia lasa ny olona manota satria ho verany amin'ny helo ihany fa te hampatsiahanao zany tia famintinana ny toriteny manao hoe ireny rehetr'ireny tsy miteny koa re satria mahapozy be famindrapo Andriamanitra dia ndao hanota fa tadidio fa misy fetrany ihany koa ny famindrapon'Andriamanitra ary tsy azo sangisangiana ka dia mino avavarentsika daholo izay afatra izay a dia tahiny tompo izay ny mpizara fahatsapana tsy misy intsony ny ankoatr'izay a dia isaorana anareo a izay mizara ny fahatsapana fa dia mahafinaritra be mihitsy a ny fahatsapana izay nizarainareo hita hoe mpihaino toriteny be mihitsy nareo aleloia daholo tsika no hira anankiray mahafinaritra be a izay mifanaraka amin'izany toriteny izany dia
Alleloia. Dia mianofinaritra dia ohatran'izay isika to dia hivavaka ho an'ny toriteny, dia hivavaka ihany koa ho an'ny firenena, hivavaka misaotra an'Andriamanitra, dia hivavaka koa ho an'ny firenena. Alleloia. Mianofinaritra tao iray isika mianakavy. Lasaritsika.
misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoana androany. Misaotra anao Jesosy malala ny amin'ny fahatotosan'ny fotoana teto androany. Fahasoavana avy aminao Jesosy ny nahatotosan'ny fotoana teto androany. Raha tsy ny famindram-ponao tokoa dia efa tsy teto izay androany anao fandarana nefa noho ny fitiavanao anay dia mbola nitsakitsahanao indray ny fahotanay dia naharianao tany an-dranomasina. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao fa tsapanay zany famindram-ponao zany, tsapanay zany fiainanay miaraka amin'Andriamanitra mpamindra fo. Dia taio ary zay Jehovah Andriamanitra tsy hisahy ny famindram-ponao fa tena hoe ho tahinao ane ma tena hay andeha araka ny sitraponao, tsy andro kapoka foana, tsy andro ahitsy foana fa ho zaza endry mandeha araka ny sitraponao amin'ny androm-piainanay rehetra, mba ho mpivavaka tena mahafatrapo anahaka ny apôstôly, anahaka ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny baiboly tao. Misaotra Andriamanitra. Apetraka-pelantananao Jesosy ny alina ity, alina feno fitsarana. Raha misy zany zay tsy nataonay ka tsy araka ny sitraponao dia mba amin'ity alina ity namafanao an'izany anatin'ny torimasona ao dia anao hamafatsy anitsakitsaka izany ary hanavao ny famindram-ponao anay rapitso indray Jesosy. Mba hifankahita eto daholo indray zay rapitso tahaka izao efa namindrana fo ho voninahitra ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy malala dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Jereo manokana ireo izay mba tonga teto androany dia niandrandra zany hoe tena hoe niandrana valim-bavaka, niandrandra zany hoe fitahiana avy aminao zany Andriamanitra, mba tsy misy na dia iray aza Jehovah Andriamanitra tena hoe hiala maina amin'ity androany ity fa andray amin'izany famindram-ponao zany. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ampandrosotsika bavitsika kodany lahy amin'izao fotoana izay vavaka ho an'ny firenena. Kodany lahy anao ny fitenenana. Nasika fitenenana raha nabavitsika kodany lahy vavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao raha maheno izy. Alleluia. Makasitraka pastera nanohy fitenenana dia mbola hiara-mivavaka antsika. Jehovah renay tsara indrindra mbola faly sy teran'ny voninahitra izay satria mbola tonga hito indray izay andro any Jesosy. Mbola nahavoronao tonga hito nandray ny teninao avy tamin'ny ampanomponao ary nisaoranay anao sahady, nisaoranay anao Jesosy noho ny famindram-ponao satria mbola tonga izay tsirairay avy ny teninao avy tamin'ny tombonao Jesosy malala. Eny Jesosy tena Andriamanitra mpamindra fo tokoa anao. Andriamanitra tsy mba mamelanay rery anao Jehovah. Raha misy zavatra tena tsy mety izay nataonay dia ataonao ny kapoka ho anay tsirairay avy ary maneky sady mbola vona izay Jesosy. Ny zaza tianao dia tsy maintsy anarana sy faizina mba handova ny fanagnana mandrakizay. Eny Jesosy mbola vona izay tsirairay avy matotonga eto. Mbola vona izay andray kapo. Mbola vona anarinao ahitsinao Jesosy. Isaoranay anao sahady lehibe indrindra izany rehetrarehetra izany. Mankasitraka ihany koa tamin'ny fitiavanao anay tsirairay avy tamin'ny famindram-ponao ho an'ny tsirairay avy satria tena raha nijerena manokana tokoa nijery ny ditra anay sy ny tsy mendrika eo anatrehanao ny izay tsirairay avy reto hoe anisan'ny maditra Jehovah, anisan'ny olona nanao zavatra tena lehibe tsy mendrika eo anatrehanao nefa mbola nitiavinao ary anisan'ny vidinao anatin'ny maro izay misy olona any Jesosy mangetahita nefa izy tsy afaka eto. Izay nefa tena mbola navahanao tonga eto Jesosy malala. Ny sambonay dia mbola mandeha tsara, ny rehetrarehetra mbola mandeha Jesosy ary tsy nataonao tahaka ny Noa safodrano tamin'ny fotoanan'ny Noa Jesosy. Izay nefa ny sambonay misy kapoka mahazo anay fa tsy mitovy amin'izay Jesosy. Nataonao eo amin'ny 10 na 15 na 20% io Jesosy. Tena isaoranay anao lehibe indrindra izany Jesosy. Ary isaorako anao sahady koa ny famindram-ponao amin'ny manaraka ny ampitsonay sy ny afaka ampitsonay Jehovah. Mbola vona izay andray ny teninao sy fampianarana avy aminao ary tsy miafina aminao ny firenenanay Jesosy. Jereo manoka ny firenenanay tena mbola
namindranao fo ny firenenanay mbola misy zavatra mbola misy tsy ampy io Jesosy anisany mbola mandalo zavatra maro ny firenenanay jerevo manokana ny ampitondra ny firenenanay Jesosy ananareo ny tsy ampitondra Jesosy maro ny zavatra safika atao amin'ny firenenanay ao ny accident ao ny marary fo ao ny maty Jesosy angiry fo ny olona zay manana fianakaviana anisany maty ao na anatin'ny bolany amin'ny hopitaly dia mangataka fanindram-ponao fanasitranana avy aminao Jesosy amin'izao fotoana izao noho ny zava-misy dia maro ny fahasahiranana satria ny zavatra rehetra dia lasa nikorontana koa Jesosy alaminy tanteraka ny firenenanay Jesosy anisan'ny firenena tsy mahantra betsaka ny arena ao anatin'ny firenenanay Jesosy jerena manokana tia ivelany nefa ny firenena tsy mamokotra be dia be nefa lasa manan-karena be nefa firenenanay betsaka be ny vokotra firenenanay Jesosy anao mbola amindra fo amin'ny firenenanay jereny olobe antra ny kamboty ary ny mahantra Jesosy taio amindraha fo ny firenenanay vangy fo ny mpitondra firenenanay mba hanompo anao fa tsy olo manaonao fatany Jesosy tena tsy mendrika eo anatrehanao zany ty fonako hita anatrehanao Jesosy ambony mangataka ny famindram-ponao ny fianakavianay tsirairay avy taio no izay mitondra zany teny zany Jesosy ka dia misaotra indrindra tombo tsara indrindra vanginy tsirairay avy zay tonga nanatrika eto amindraha fo ary taio zay rehetra nandray zany teny zany tsy veromaina Jesosy andranao mandrafitra ny tsirairay avy aoka ny fananao masiny tsy saraka aminay tsirairay avy dia mbola mangataka famindram-ponao ho an'ny tsirairay avy zay tonga eto fa hisaraka eto zay dia ny fananao masiny tsy misaraka aminay tsirairay avy ka dia misaotra indrindra tombo tsara indrindra alleluia amen. Alleluia, mankasitraka ny anarana mba afaka tany lato anatin'izay vavaka mamy nentinao zay Andriamanitra manaiky ny fahasoavana maro fitianao dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra anareo ihany koa misaotra ny ranabavy Razanamolika tamin'ny vavaka fanombohana ranabavy Tody tamin'ny tokoteny mampitona fandraisana anjara anareo misaotra anareo telo ranabavy rehetrarehetra sy rahalahy izay mitondra fizarana fahatsapana ihany koa androany fa mamy be koa ny fizarana fahatsapana dia misaotra anareo rehetra izay tonga niaraka taminay teto androany fa raha tsy teto nareo dia nangingina teto izay raha mbola sy tonga androany lanitra Jesosy ka tainy tompo firenena soamatsara tsika ka hamindrana fo dia rapitso ilay tsika dia eo neto rapitso amin'ny valo sasany satria zoma rapitso dia misy ny fandarina misy andrata dia aorina zay vavaka fiambelana sa mita iny tompo daholy mahery tsika tsirairay avy Aki-radio point radio 1 2 3 4 5.com afana omena onjapeo Aki-radio point radio 1 2 3 4 5.com misy tolotsay isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rariny sa mita iny tompo mahireza